Nasinao fifaliana sy tombontsoa hatrany ny miaona aminao tao anatin'izao fandarana izao ary anasananao mpitiavana naraka izany hatramin'ny farany. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra vaovao vao nosokafantsika fotoana vitsivitsy lasa zay miaraka amin'ny pasteur André Paratina Fanera isika. Arava Babilôna mialary oloko. Miarabanao pasteur, tonga soa indray tao anatin'ny fandarantsika. Miarabanao namana dinoa ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ihany koa. Eny ary tamin'ny farantsika dia nijery ny amin'ny tantaran'ilay lehilahy malaza. Taranaka fahaefatra ny ainga tao aorianan'ny safodrano dia i Nimrôda izany. Nampalaza azy ilay tilikambon'ny Babela izay velabelarinao teto ny antony nanosika azy hanao azy sy ny fidiran'Andriamanitra an-tsetra tao anatin'izany rehetra izany izay nametrahana tamin'ny toerany hoe raha vao tratra ny avonavona, latsaka amin'ny avonavona ny olona dia manimba azy izany, tahaka ny nahalavan'ny Satana ihany koa ao amin'ny Isaia 4:4 izay niarahantsika nijery teto. Tonga eo amin'ny toy ny fandarana antsika pasteur, inona indray no zany voahevitra hoentina ho an'ny mpanaraka ny fandarana androany? Inasy nao toisantsika ny fandiniana an'ilay lohahevitra, ilay lohahevitra lehibe zany dia ny hoe rava Babilôna miala ny oloko. Antso zany izay alefan'Andriamanitra, somary mafisika kely ilay fandarantsika tamin'ny voalohany izay fampidirana. Antso izay ataon'Andriamanitra amin'ny olona amin'izao andro iainantsika izao dia le hoe rava Babilôna miala ny oloko, miala ao Babilôna. Zay zany le antso izay ataon'Andriamanitra amin'ny vahoakany, amin'ny olona, miala ao Babilôna. Nahoana no miala ao Babilôna? Satria rava Babilôna. Misy fanontaniana vitsivitsy izay mipetraka zany manodidina an'izay lohahevitra izay dia ny hoe tena ngeza, tena lehibe amin'izy ireo zany namana toy dia hoe iza le Babilôna? Zay lazain'ny Apokalipsy fa rava. Iza izy io? Firenena ve izy io? Amin'izao andrenantsika izao moa zany dia hoe mety hoe firenena ve izy io? États-Unis ve io sa ino io sa izay ho rava? Zay rahantsika moa hitany zavatra misy amin'izao fotoana izao ny ady izay miseho eto amin'ity zao tontolo izao ity izay mandrava sy manapotika. Moa ve ity zao tontolo izao ity le Babilôna? Zay koa zany mety hipetraka koa izay fanontaniana izay hoe ilay zao tontolo izao ve le Babilôna zay ho rava? Satria ny ten'Andriamanitra koa dia milaza fa ity tany ity dia atahoana izy ho ravana, ho levonina ity tany ity. Any amin'ny Petera 2:7 milaza an'izany izy, ho levonina ny tany sy izay rehetra ao aminy ozy izy. Petera 2:7. Dia ity tany ity ve le Babilôna sa iza le Babilôna? Mahaliana ty lohahevitrintsika ty satria ny olon'Andriamanitra zany dia antsoina hiala ao Babilôna. Zay antsoina hiala ao Babilôna ny olon'Andriamanitra. Dia mila fantatra sika hoe iza kay le Babilôna, na hoe mba hafana miala ao, satria toe-javatra mety iso ihany koa namana dia hoe sao dia mbola tavelo ao Babilôna ny olon'Andriamanitra. Hozahintsika zany zao amin'izao andrenantsika izao fanontaniana izay mipetraka ihany koa manodidina izay lohahevitra izay dia hoe efa tafala tao Babilôna ve ny olon'Andriamanitra amin'izao andrenantsika izao sa mbola ao Babilôna? Tsy haiko hoe ny kristiana ahoana ny ilazana fa efa afaka tao Babilôna ny olon'Andriamanitra. Sao dia mivavaka manompo an'Andriamanitra makany am-piangonana sy ny sisa kanefa rehefa tena jerevana mbola tavela ao Babilôna ihany. Aza dino ihany koa nefa ry havana malala fa any amin'ny Apokalipsy no misy an'ilay afatra mahakasika ny faravan'i Babilôna. Dikan'izay namana dinao faminaniana izay iseho amin'ny andro farany ity faravan'i Babilôna ity. Amafitsika izay toe-javatra izay. Ao anatin'izay zany no hijerevantsika ihany koa ny tantaran'ny Babilôna. Babilôna ara-tantara. Satria
ny Babilôna ara-tantara zany no manampy atsika atakatra sy ahafantatra an'ilay Babilôna ara-paminaniana zay lazainy Apokalipsy ary azavainy bokyny Daniela ihany koa. Dia andao tsika hiditra amin'izay fizarana zay namana Dino. Ndao jerevantsika kely raha mahakasika le hoe Babilôna ara-tantara nanahoana kay zany fanjakana izany amin'ny teny frantsay hoe empire. Nanahoana moa zany fanjakana babilôniana zany teo amin'ny tantara zay mampiseho an'ilay Babilôna ara-paminaniana ihany koa zay voalazany Apokalipsy fa horava io Babilôna io. Ao amin'ny Daniela 2 no ifantoantsika amin'ity fizarana manaraka ity. Hijerentsika zany ny zavatra niseho teto amin'izao tontolo izao, zay fanjakana ny fe teto amin'ity zao tontolo izao misy atsika ity. Ndao hojerevantsika io faminaniana io. Daniela 2 no andeha vakitsika. Daniela 2 dia atombotsika ao amin'ny andininy fafito amby roapolo ka hatramin'ny andininy 5:30. Daniela 2 ny andininy 7:30 hatramin'ny andininy 5:30. De namaly teo anatrehan'ny mpanjaka Daniel nanao hoe ilay zava-miafina na ny tanin'ny mpanjaka de tsy hain'ny olon-kendry na ny mpiskidy na ny ombiasy na ny mpanandro no lazaina tamin'ny mpanjaka. Kanefa misy Andriamanitra ny an-danitra zay mampiseho zava-miafina ka nampahafantatra ny Nebokadnezara mpanjaka zay ho tonga any amparany. Atreo aloha le nofo zay hitan'ny Nebokadnezara zany namana Dino de mazava tsara ito fa miresaka zavatra ninona lizo izy Zavatra ho avy. Zavatra ho tonga any amparany. Maro tsara zavatra zay ho tonga any amparany. Dia io nofo io no ho tanteraka any amin'ny Apokalipsy. Dika zay le nofo zay hitan'ny Nebokadnezara zany dia tsy hoe zavatra zay miseho tamin'ny androny ihany fa zavatra zay mahakasika an'izao tontolo izao hatrany amin'ny farany. Hitantsika moa zany hoe inona le nofo ary inona no zavatra iseho any amparany zay iseho eto amin'ity zao tontolo izao misy atsika ity. Andininy 7:20. Kanefa misy Andriamanitra ny an-danitra zay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra ny Nebokadnezara mpanjaka zay ho tonga any amparany. Ny nofinao sy ny fahitan'ny lohanao teo amin'ny farafaranao de izao. Andininy 7:20. Ny aminao ro mpanjaka raha nandry ianao de tonga ny eritreritrao ny am'izay ho avy rahatr'izay. Ary zay mampiseho zava-miafina de mampahafantatra anao izay ho avy. Ary izao aza dia tsy noho ny fahendrena ananako mihoatra noho ny olombelona rehetra tsy akory no nampisehona tamiko ny zava-miafina, fa ny mba hampahafantarana ny mpanjaka la hevitra ka hafantaranao ny eritreritry ny fonao. Ianao ro mpanjaka nahita fa indro nisy sary olona lehibe anankiray. Izany sary zany de lehibe sady namirapiratra tsara, nijoro teo anatrehanao izy ary ny tarehiny dia nahatahotra. Ny lohany zany sary zany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahina, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tanimanga. Nijery ianao ambara-panisy vato vao endaka nefa tsy nendahan-tanana ary namelon'ilay sary teo amin'ny tongony vy sy tanimanga iny ka natorotoro azy. De niara torotoro ny vy sy ny tanimanga sy ny varahana sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofa eo mpamolona fahavaratra ary ny mpahondrivotra izy ka tsy nisy itoerany ary ilay vato namelan'ny sary de tonga tendrombohitra lehibe na fen'ny tany rehetra. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra isehoka iliavana malala eto amin'ity tany ity dia efa nampahafantarin'Andriamanitra tamin'ny Daniel tamin'izany fotoana izany tamin'ny alalan'ny io nofy sy fahitana io. Ary sy mazava be le voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe
zavatra zay ho tonga siseho any am-panany, zavatra ho avy. Dikan'izay zao vanim-potoana iainantsika zao zany namanadinao tafitotra anatin'io nofo io. Mario tsara, zao vanim-potoana iainantsika zao tafitotra anatin'io nofy zay hitany Nebokadnezara io. Fa fantany napetraka de hoe aiza ho aiza amin'le nofy zao vanim-potoana iainantsika zao, aiza ho aiza ao. Satria le nofy Nebokadnezara dia sary olona anankiray vita amin'ny metaly samihafa. Lohany volamena, ny tratrany sy sandriny volafotsy, ny kibony varahina, ny ranjo sy ny fe sy ny ranjony vy, ary ny ratsatongony vy sy tanimanga. Le ratsatongotra folo zany vy sy tanimanga. De fantany apetraka hoe aiza ho aiza amin'io fahitana io misy atsika. Any amin'ny lohany ve tsika, sa any amin'ny tratrany ve, sa any amin'ny kibo, sa any amin'ny fiansa, aiza ho aiza. Zay zany ny fantaniana apetraka. Ary aza adiny ravana malala le nofy fa nisy ozy izy vato tsy nendahan-tanana namely an'ilay sary olona. De taizany namely le vato tsy nendahan-tanana teo amin'ny tongony. Mario tsara zay satria zava-dehibe ny aseho an'izay. Teo amin'ny tongony le ratsatongotra vy sy tanimanga, teo no namely lay vato tsy nendahan-tanana dia rava tanisany eo tsara mihitsy le izy, rava hatrany amin'ilay lo volamena. Rava potipotika ao izy. Tsy hoe namely teo amin'le tongotra le vato tsy nendahan-tanana de mbola nisy ihany ny ranjo vy tavela na ohatran'izany. Tsia, fa voalazan'le ten'Andriamanitra fa natorotoro azy andininy fa tena 430. Nijery ianao ambara-pahatonga ny nisy vato voaendaka nefa tsy nendahan-tanana ary namely ilay sary teo amin'ny tongony vy sy tanimanga. Iny ka nanina ozy izy? Natorotoro azy. Potika levona toy ny akofa ozy izy eo mpamoloana. Sa tsy zay ny voalazanao? Tsofony rivotra toy ny akofa hatrany amin'ny lo volamena. Rava lay sary olona, rava. Mahafinaritra io namanadinao Ary le loha hevitrika moa zany de hoe rava Babilôna. Ahoana mba hifandraisana zany amin'ity loha hevitritsika ty? Io fahitana io. Zavatra iseho amin'ny andro farany kay le fahitana. De ndao atsika hijery ary afakitsika ara ny 7:30 ka hatramin'ny 4:30. Inona kay zany ny hevitry lay nofy? Daniela 7:30 hatramin'ny 4:30. Ia. Daniela 7:30 hatramin'ny 4:30. Ianao ry mpanjako zay mpanjakan'ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra. Ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina naiza itoerany de nomeny eo an-tananao. Ary nataonao mpanjakan'izy rehetra ianao de ianao zay lo volamena izany. Zay. Atreo aloha. Iza hoe le lo volamena? Nebokadnezara. Babilôna. Fanjakana babilôniana. Lay lo volamena. Mazava ny Baiboly, ianao izy izany lo volamena izany. Fanjakana babilôniana. De inona ny zavatra iseho kay? De ndao to izantsika ary. 9:30. Daniela 2:9:30. Ary manarakaraka anao de isy fanjakana hafa hitsangana ambany noho ny anao. Ary inona nanaraka le lo volamena? Volafotsy. Le tratra sy sandry volafotsy. Haike le sandry sy tratra volafotsy fanjakana zay handimby an'ilay fanjakana babilôniana. Ya. Ary ny fanjakana fahatelo koa zay varahina sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra. Ary ny fanjakana fahefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny manoritoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra. Ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo, de toy izany no amakivakiany sy anoritorony azy. Tonga eo amin'le fanjakana fahefatra tsika zany zao dia lay fesy ranjo vy. De volazan'ny Baiboly fa
fanjakana faefatra no asehony. Manahoana ny toetra n'le fanjakana faefatra? Mafy toy ny viozy izy. Zay ke zany nasehoan'ilay Efesy randrovy fanjakana faefatra zay ifeha zao tontolo zao, anjaka eto am'izao tontolo zao, zay tena atanjaka, zay le hoe mafy toy ny vy izy, atanjaka toy ny vy io fanjakana faefatra io. De tonga eo am'ilay tongotra visy tamanga am'izay zany zao tsika. 1:7 Daniela 2:2. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra, fa ny tapany tanimanga ny mpanefy tanimanga, ary ny tapany vy, dia ho fanjakana mizarazara izy, nefa hisy herim-by ao aminy, satria nahita vy miaro tanimanga mbola fotaka ianao. Ary toy ny ratsa-tongotra ny tapany vy, ny tapany tanimanga, de toy izany ny fanjakana, ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Ary toy ny nahitanao ny vy miaro tanimanga mbola fotaka, de ho toy izany no hiarony amin'ny tananak'olombelona, nefa tsy tambatra izy, de toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tanimanga. Mahafinaritra ny Baiboly a, tena mahafinaritra ary tombontsoa antsika mihitsy zany ny mandinika ny ten'Andriamanitra, mampafantatra antsika ny zavatra iseho any aparany, zay efa manomana antsika sady. Izany efa voalaza ela mialoha, tena efa ela mialoha talohan'i Jesosy Kristy, satria tamin'ny talohan'i Jesosy Kristy any no nisy an'le fanjakana Babiloniana. Nomena rehefa avy eo moa zany zay fepotona izay. Efa nomena tam'izany ny zavatra iseho eto amin'ity zao tontolo zao misy atsika ity, hatramin'ny farany. Inona ny iseho? Amin'ny farany. Ary ny farany dia efa voalaza eo, ny vato tsy nendahan-tanana. Zay ny farany. De andao fitiantsika raha lay hevitry le sary olona. Aika zany le sary olona dia mampiseho fanjakana, na amin'ny teny frantsay de hoe empire, mampiseho fanjakana zay manjaka eran'izao tontolo zao. Ny zany namana an'ireo tsy hoe firenena, hoe firenena anankiray, tsy zay, fa fanjakana zay mifehy an'izao tontolo zao. Lay sary olona vita amin'ny metaly samihafa. De nanomboka azy Babilôna, nanomboka azy fanjakana Babilôniana. Zay raha zay mahatonga antsika ny teny hoe hojerevantsika ara-tantara. Satria tena niseho ara-tantara teto amin'ity zao tontolo zao, izany toe-javatra izany, zay efa voalaza amin'ny Baiboly, dia voalaza zany fa tamin'ny taona 500 ka hatramin'ny taona 830 talohan'i Jesosy Kristy no nisiny zany fanjakana Babilôniana izany, na hoe empire Babilônien, zay nifehy teto amin'izao tontolo zao. Izy no nanjaka teto amin'izao tontolo zao. Izy. Fa ny zavatra niseho voalazan'le fahitana, de nisy fanjakana faharoa zay nandimby azy, nanarakaraka azy, dia le fanjakana sandry sy tratra volafotsy. Misy heviny ihany koa sandry, anankiroa sandry. De le fanjakana nandimby anankiroa dia Mediana sy Persiana. Mahafinaritra ane satria tena efa voalaza amin'ny Baiboly amina Tsipria mihitsy ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo zao. De le fanjakana Mediana sy Persiana nandimby nanarakaraka ny fanjakana Babilôniana tamin'ny taona 830 ka hatramin'ny taona 130 talohan'i Jesosy Kristy. Avy eo voalaza fa nisy fahatelo varahana ozy izy, kibo varahana, zay tsinona fa ny fanjakana Grika. Haitsika zany eo amin'ny resaka tantara, ny empire grec, zay nanjaka sy nifehy teto amin'izao tontolo zao, zany ny fanjakana fahatelo zany tamin'ny taona 130 ka hatramin'ny taona 400 talohan'i Jesosy Kristy. Mbola talohan'i Jesosy daholo zany a. Ary raha mamaky ny Baiboly tsika, de tamin'ny andron'ireo fanjakana reo no ny zavatra voalaza any amin'nisy testamenta taloha. Mahitsika tamin'ny andron'ny Estera. Estera, mambokin'ny Estera,
dia velona tamin'ny androny Fanjaka persiana. persiana tamin'ny fanjakana persiana asika hoe nisy Jiosy aza mizana zareo. de asika am'izay zany ke le zavatra niseho talohan'i Jesosy Kristy no nanjaka ireo fanjakana telo voalohan'ireo. Fa miditra le fanjakana faefatra dia lay vy fesy rano vy dia mampiseho ny fanjakana romanina. Zay aseho fa nitoetrany mafy toy ny vy ary tena manoritoro izy manoritoro ny firenena rehetra izy fanjakana romanina zay nanjaka teto amin'ity zao tontolo zao nisy atsika aty tamin'ny taona 4,900 talohan'i Jesosy ka hatramin'ny taona 470 taorianan'ny Jesosy. Asa dina amin'adino fa tamin'ny andron'ny fanjakana romanina no teraka Jesosy. Mbola nanjaka sy ny fian'izao tontolo zao ny fanjakana romanina tamin'ny nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Hatramin'ny taona 470 taty aorianan'ny Jesosy. Zany hoe amin'izao andro enantsika zao zany, tsika zany zao 524 dia ny tamin'ny taona 476 amin'izao andro enantsika zao no nanjaka teto amin'izao tontolo zao ny fanjakana romanina. Kanefa azadiny le fahitana fa tsy hoe nitoy le fanjakana romanina, tsy nitoy izy fa taorianany le tongotra 10 ratsa-tongotra 10 vy sy tanimanga ny fangaro. Zay voalazan'ny Baiboly mazava tsara ny asehony. De ozy izy fanjakana manina izy ozy izy mizarazara ozy izy. Mizarazara izy fanjakana mizarazara manomboka ao ny 120 misy an'izay. De eo fanjakana mizarazara izy dia isy herim-by ao aminy. Izy zany fanjakana matanjaka satria nahita vy ianao izy ary isy fanjakana malemy 120 misy an'izay. Ny tapany vy, tapany tanimanga de toy zany izy ozy izy ny fanjakana ho tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Dina ny rahantsika mahita ankehitriny namanady anao zay ny zavatra misy. Firenena matanjaka, firenena matanjaka, firenena malemy. Tapany matanjaka vy, tapany malemy. Io zany tsy voafatra hoe iza le malemy fa folo asehon'le ratsa-tongotra 10 le izy. Nisa 10 amin'ny Baiboly dia maneho fahafenoana. Nisa 10 zay mahatonga hoe didy 10 feno. Fa tsy voalaza zany eo amin'ny Antsipireny hoe tsika zany zao firenena malagasy vivetsika satamanga. De samy ilaza an'izay avokoa, tsy haiko hoe misy firy ny isan'ny firenena eto amin'izao tontolo zao de ho fatantsika ve hoe iza daholo le vy de hoe iza daholo le tamanga. Tsy zay zany le tiana ho azavaina eto fa nitoetoetra n'lay fanjakana no voalaza eto nitoetoetrany. De misy ozy izy herim-by ary misy malemy. Zay le voalaza amin'ny Baiboly. Fa ny zavatra marihana tompoko ary rahantsika mahita zany ankehitriny voalaza ny ten'Andriamanitra le izy. Anahoana ozy izy ireo? Tsy anina ozy izy? Tsy kambana ireo. Tsy kambana ireo ozy izy. Tahaka ny tsy fetezan'ny vy hitambatra amin'ny tanimanga ozy izy ny Baiboly de tsy kambana izy. Tsy kambana izy. Le havana malalo zany anie zavatra tretritsika ankehitriny. Misy ny firenena vy, misy ny firenena tanimanga, fa voalaza amin'ny Baiboly tsy tambatra ireo, tsy kambana ireo. Na de miezaka amin'ny fomba rehetra aza ny mpitondra eto amin'ity zao tontolo zao ity miezaka manina anambatra sady zay amin'ny endrika maro samihafa. Atao anankiray ny vola ampiasain'ny firenena maromaro zay mifanaraka. Atao jumelazy ny tanàna. De atambatra vola ray no iraisana lalàna ray no ampiarina sisisa. Baiboly efa milaza fa tsy tambatra izy. Tsy tambatra izy.
dikan'izay raha apetraka fotsiny zany zao fantanina namana dinao arak'izay fanazavana ny hevitra ilay nofo sy le fahitana zay a efa napetraka le izy teo aloha aiza ho aiza amin'le nofo kay zany misy atsika zany zao ny vanim-potoana misy atsika aiza ho aiza amin'le nofy ao am'le tongotra mizarazara zay mazava be ao am'le tongotra ratsa tongotra visy tany manga mizarazara ao kay zany zao misy atsika ankehitriny de fantanina petraka miaraka am'izay azadiny fa taorinan'lay ratsa tongotra visy tany manga mbola nisy fanjakana de vato sy ny enda-tanana lay fanjakan'Andriamanitra zay aninona zay izy hanapotika sy handrava ny fanjakana rehetra hatrany amin'ny lovolamena potika le vato tsy ny enda-tanana fantanina petraka efa tonga ve le vato sy ny enda-tanana mbola tsy tonga mbola tsy tonga le vato tsy ny enda-tanana araka voalazany ten'Andriamanitra fa ny azo ambara zany a hatreto namanatiny eo de zao tanteraka ny ten'Andriamanitra tanteraka tena tanteraka amin'ny atsipiriany ny ten'Andriamanitra tanteraka arabaky teny mihitsy ny ten'Andriamanitra ary rahantsika mahita ankehitriny ny fahatanterahana zany fa zao le loha hevitritsika rava Babilôna efa rava ve le sary vongana zany zao mbola eo zany mbola eo ane zany mbola mijo zany zao le sary vongana raha zay zany no andraisantsika anazy mbola mijo zany zao le sary vongana mbola miandra lay vato sy ny enda-tanana hamely aiza no hamely le izy eto am'izay eto no ivirenako kely ny teneniko teo aloha aiza ny namely le vato sy ny enda-tanana teo amin'ny tongotra tompoko teo amin'ny tongotra tsy teo amin'ny ranjovy a tsy teo amin'ny kibo varahana tsy teo amin'ny tratra volafotsy a tsy tany amin'ny lovolamena fa teo amin'ny tongotra mizarazara no namely lay vato tsy ny enda-tanana miseviny be io namanadinao dikan'izay ny fiavin'le fanjakan'Andriamanitra tompoko am'izao andro iainantsika izao tsy tamin'ny andron'ny Romanina tsy tamin'ny andron'ny Grika tsy tamin'ny andron'ny Mediana sy Persiana tsy tamin'ny andron'ny Babilôniana fa am'izao vanim-potoana iainantsika firenena mizarazara ankehitriny no ho avy le vato tsy ny enda-tanana ary zay mahatonga ty loha hevitritsika ty hoe rava Babilôna rava Babilôna miala rioloko ho avy le vato tsy ny enda-tanana hanapotika sy handrava ny firenena rehetra ny fanjakana rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity ndao amin'ny fisitsika kely zay namanadinao 4 sy 5 Daniela toko faharoantsika 5 sy ny 5 zao ny vaky ny teny ary amin'ny andron'ireo mpanjakareo Andriamanitra ny lanitra dia hanorona fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay ary zany fanjakana zany tsy havela ho an'olo-kafa fa reo fanjakana rehetra reo dia ho torotorony sy ho levoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay fa toy ilay nahitanao ny vato ny endahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy ny enda-tanana sy ny nanorotorony ny visy ny varahana sy ny tany manga sy ny volafotsy ary ny volamena dia ampahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjakany amin'ny zavatra ho avy ratr'izay marina ny nofy ary tsy maintsy ho toa ny heviny marina ny nofy ary ahoana izy tsy maintsy ho toa ny heviny lo hevitritsika rava Babilôna sady zay rava Babilôna de raha le fanazavana teo zany eo amin'ilay tongotra visy tany manga tsika zany zao de raha ampifandraisika amin'le nofy zany izy namanadinao de mbola manina zany zao le sary olona mbola mijoro miandro faravana zay mbola mijoro hatramin'ny lovolamena mbola mijoro ke zany zao hatramin'le lovolamena am'izao andraitratsika zao mbola mijoro zany hoe aza hoe tsara tsy le fanjakana Babilôniana arabaky teny ara-tantara tsony zany zao le miseho fa le heviny le niandotany amin'ny lovolamena le fanjakana dia mifarana eo amin'ny tongotra sy tany visy tany manga sady zay de mbola mijoro zany io am'izao fa ho avo izy
1:7 amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitra Ilandra dia anola fanjakana zay tsorava mandrakizay. Dina zavatra ao ataony 5:7 fa toy ny nahitanao vato nendahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana sy ny nanorotoroany. Dia eto amin'izay ny tena mahaliana, rehefa tonga le vato tsy nendahan-tanana dia ozy izy tsy le tongotra ihany ny potika, dia ny vy mbola nisy fevy mbola misy fevy ngeza be tsy potika itsy, na hoe le sandry ny varahana mbola tavela. Vakio tsara ny baiboly tompoko fa mazava tsara. Dia ozy izy fa toy ilay nahitanao ny vato nendahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana sy ny nanorotoroany ny tanisany amin'izay, ny vy sy ny varahana sy ny tanimanga sy ny volafotsy ary ny volamena. Nanorotoroany, ary io mahaliana be zay ozy izy tsy ny tongotra ihany no torotoro fa tanisana eto mihitsy. Nanorotoroan'ny vy, ny tanimanga, ny varahana, volafotsy, volamena, torotoro avokoa. Zay zany le loha hevitritsika tompoko hoe rava Babilôna. Rava Babilôna amin'izay fotoana izay, rava izy. Dia antsoina hiala ao ny olon'Andriamanitra. Ya, mahaliana le fitantarana kronolojika sy ara-tantara ary mifanojo indrindra amin'ny voalazany Daniela toko 2 zay nianarantsika teo. Mbola ho alalina bebe kokoa izy io amin'ny fiainantsika manaraka fa manapetra ny fotoana ka dia andao entina mbavaka ny fiarahana mianatra anao pasteur. Ndao ary hiaraka vavaksika. Raha ina izay andantro misaotra anao izay noho ny teninao. Tena ilaina mihitsy tompo ny fandinihana ny teninao. Marina ny voalazanao Jesosy izay milaza manao hoe Matisy hevitra anareo ny tsy fahafantarana ny soratra masina. Ny tsy fandinihana ny teninao, ny tsy fahafantarana ny teninao dia mahatonga fahaverezana ho anay. Ary ianao ihany koa dia milaza manao hoe diniona ny soratra masina fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay. Misaotra tompo satria voalaza sy fantatra araka voalazan'ny teninao teo ny zavatra iseho amin'ny andro farany. Tsy maintsy ho to izany zavatra izany dia ampio mba hiomana ao amin'izany satria tsy maintsy ho avy le fanjakanao Jesosy Kristy handrava, hanapotika ny fanjakana rehetra eto amin'ity tany ity ka hitoetra mandrakizay eto izany fanjakanao izany. Ny fanalianay sy ny mba fangatanay dia izay rehetra ne mba ho anisan'ny ho tafiditra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ankasitrahanay ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika, mino izay fa dia nanokatra etaeta vaovao andinika ny ten'Andriamanitra iny loha hevitra izay niarahantsika teto alohan'ny iny. Ankasitrahana ireo namana teknisianina izay nanao ny ainy tsy ho zavatra nampifandray antsika, isaorana ny pasteur André Balbina Fanera nanakio fitaovana teo am-pelatan'Andriamanitra nizara izany tamintsika. Isaorana betsaka no ampiaino sy mpijery ny fandarantsika ho amin'ny manaraka.